Manona fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika rehetra indray ny tenako traritra ity andro an'ito indray dia misoratra antsika rehetra mbola afaka ny fampitaona indray zany eny ny fampianarana ny soratra masina dia ny boky Apokalipsy. Mamaraparana zany tsika ny fiangonana Laodikia ary efa hiditra ihany koa tsika ny amin'ny parallelisme zany na ny fifandrifina ny amin'ny fiangonana Laodikia. Ka fantatsika tsara fa alohan'ny zavatra rehetra tsy maintsy miara-mivavaka tsika mametraka zao fotoana zao ampelantanan'Andriamanitra. Manasa tsika hiaraka hivavaka ary. Jehovah Andriamanitra raha io, mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny manaratra avy ny anaranao zay raha io hatramin'izao ko mandrakizay. Lehibe ny fahasoavanao aminay, lehibe ny famindramponao satria mbola menao tombonandro mahavelona izay. Ary na ny hanina hoaninay, na ny tafianay, na ny fivelomanay, na ny trano izay alofanay, na ny fahasalamanay dia mbola ianao Andriamanitra no manome izany rehetra izany ka dia misaotra anao zay. Mankalaza anao zay raha io, midery anao zay ary manome voninahitra anao. Ary ny amin'izay ataonao anay aminao avy sady ray dia fa isaoranay aminao ihany koa izany. Eo ihany koa Jesosy, misy ihany koa nefa ny salama ary mitolona andro mambavaka, mitolona andro manalina eo anatrehanao ambavaka ny amin'ny aretina izay mahazo azy ko mangataka aminao zay Kristy io ho an'izay rehetra marary ka mihaino izao fampianarana izao ka mitaraina aminao andro manalina. Meteza raha io, hihaino ny fitarainan'ny tsirairay avy anie ianao ka hamindra fo. Ka aoka Jesosy Tompo le dia kapoka taminao, le fanasitranany aretina rehetrany, anasitrananao izay rehetra marary ny tokantrano any. Ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny dia kapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina, sitrana izay marary eto tokantrano ato na inona mahazo azy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny dia kapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina, sitrana izay aretina rehetra mahazo eto tokantrano ato. Halleluja, halleluja. Dia rainy ianao Andriamanitra ray io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ianao Tompo. Halleluja, halleluja. Eny ihany koa Andriamanitra, ho an'ireo izay mbola ampahorian'ilay ratsy ihany koa na ampahorian'ny devoly, indrindra mihaino izao fampianarana izao, dia mangataka aminao zay Jesosy ny asan'ilay ratsy izay hoentina manakana, tsy hihaino ny fampianarana ny teninao, ny asan'ilay ratsy izay hoentina mampahory ireo olona izay mihaino izao fampianarana izao, dia mandidy anao ary devoly Satana. Miala ianao amin'ny olona, miala ianao amin'ny tokantrano io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandidy anao ary devoly Satana, miala ianao amin'ny olona amin'ny toerana rehetra mivatana io trano tampon-tokatra ny Paladia, amin'ny tokantrano tsy anakery tsy anapahefana, amin'ny olona io sy amin'ny tokantranony. Fa ny asan'ny Satana izay miafina any mivatana rehetra any trano tampon-tokatra ny Paladia, ny asan'ny Satana izay miafina rehetra any amin'ny tolanam-baravarana any, na izay fanafiana ataon'ny olona melezana anaovana ratsy, dia ilay vonina noho ny amin'ny rahan'Zanak'ondry sy ny fofona Kristy alefa ny afo mandevona ny Satana sy ny asany rehetra tsy anakery tsy anapahefana amin'ny olona io, tsy anakery tsy anapahefana amin'ny tokantranony izay masana ny fiainany rehetra. Ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana noho ny amin'ny rahan'Zanak'ondry sy ny fofona Kristy, tsy manakery tsy manapahefana amin'ny olona intsony hatrany tampon-tokatra ny Paladia, tsy manakery tsy manapahefana amin'ny tokantranony eo sy amin'izay toerana rehetra anafenan'ilay raha, anafenana andevenana zavatra ratsy, amelezana ny olona io. Ary ninona zavatra ratsy alefan'ny olona any, anombana ihany koa ny fivelomana sy ny fahasalamana rehetra, dia tsy manakery tsy manapahefana intsony ihany koa zany fifalevona noho ny amin'ny rahan'Zanak'ondry sy ny fofona an'i Jesosy. Halleluja, halleluja. Meteza raha efa niditra an-tsehatra ny ianao, ka efa namaly vavaka. Meteza raha efa namindra fony ianao, ka aoka Jesosy io noho ny amin'ny rahanao sy ny amin'ny fofonainao, dia efa levona ny asan'ilay ratsy sy ilay devoly Satana, tsy manakery tsy manapahefana intsony amin'ny fahasalaman'ny tsirairay avy, tsy manakery tsy manapahefana intsony amin'ny tokantranony tsirairay avy, tsy manakery tsy manapahefana intsony amin'ny fiveloman'ny tsirairay avy izay masana ny fiainany rehetra. Dia rainy ianao Andriamanitra ray io, nkalazaina ianao Andriamanitra ray, mena voninahitra ianao Tompo hatramin'izao ko mandrakizay.
dia mangataka aminao zay raha io dinandrina amin'izao fotoana misy ny areta mandringana mahazo amin'izao tontolo izao dia aoka ny rahanao Kristy andrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra mba tsy ho tratran'izany areta mandringana izany izahay ary aoka Jesosy io dia eo am-pelantananao no metrahanay ny ainay mba tsisy aromboka azy eo am-pelantananao dia mangataka aminao zay raha io amin'ity haino ity indray mampianaranay ray ny teninao amin'ny alalany fanahinao masina fa vonikeny raha io izay vahoakanao dia mitenena raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny asany fahafenoan'ny fanahinao. Halleluia. Amen. Ya, sorantsika ny tombo lehibe mbola afaka indraytsika niaraka ny vavaka, ny fampivavaka tenin'Andriamanitra milaza hoe mifampivavaha mandrakariva ka aza reraka hozy izy. Fa ny vavaky ny marina no mahery indrindra. Dia mifampahereza, mifampitondra azy mavesatra. Ao anatin'izay ihany koa ny fampianarana zany ny miara-mivavaka tsika, ny hery mivavaka mahery indrindra. Iny moa zavatra nresantsika farany zany tao anatin'ny lesona. Zavatra nresantsika farany zany dia niresaka tsika teo amin'ilay Apokalipsy 7:9-20. Ina ny zavatra hitantsika teo. Ratsika kely ny soratra masina. Apokalipsy 7:9-20 dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feo ka mamono varavarana dia hidrao aminy eo ary misakafo aminy ary izy amiko. Zavatra misy eto zany dia izao hoe iza no mandondona eto indray. Andriamanitra zany no mandondona eto. I Laodikia milaza ny toerana izy manan-karena. Dia Andriamanitra zay no maka an'ilay toerana hoe izy indray zany no mahantra mandondona. Ohatran'ny mba miangavy dio Andriamanitra indray zany no mandondona. Ka zavatra misy dia izao io mandondona ao am-baravarantsika inge ilay Andriamanitra maharin'ny lanitra sy ny tany, ilay Andriamanitra izy mihitsy mitalao aminao mba ahazahoanao ilay famonjena satria tsy tiany ho very ianao zany. Ka miankina amintsika zany ilay izy. Dia moa zavatra nresantsika hoe ohatran'ny hitantsika tao amin'ilay tononkirany Solomona. Ilay nandondona Salomona amin'ilay olona tiany. Tena nandondona izy. Dia nitsangany raha vehivavy hanokatra ilay malalany. Dia mba ohatran'izay zany mba nokafantsika ny fotsika andraisantsika an'i Jesosy Kristy satria izay mahasaha zany raha zay ny azo atao anazy misy fomba fiteny mantsy manao an'izay manao hoe izay mahasaha manarà ho ilay fitenenana. Fa ho an'izay mahasaha zany manokatra an'io varavarana io dia izao hoe tsisy fanadisompanantenana io, tsisy fanakiviana io fa au contraire ny zavatra azonao mifanokafanao ny varavarana io dia misy fampanantenana lehibe ao anatin'izy io zany. Misy fampanantenana lehibe zany omen'Andriamanitra amin'izy io zany. Ino io fampanantenana lehibe io? Dia jereo leo amin'ny 9:20. Izao no teneneo amin'ilay 9:20 zany. 7:9-20. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Dia tahaka ny nandreseko kosa sy niarahako nipetraka tamin'iraiko teo ambonin'ny seza fiandrianana. Izay maharesy ozy izy dia avelako hiara-hipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Tahaka ny nareseko kosa ho Kristy sy niarahako nipetraka tamin'iray teo amin'ny seza fiandrianana. Izany hoe raha mpandresy zany ianao dia asian'Andriamanitra manino mipetraka mihitsy zany ianao eo amin'ny seza fiandrianana miaraka aminy sy ny zanak'ondry zany miaraka eo zany. Fitahiana lehibe nge zany, fitahiana lehibe zany. Mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana satro-boninahitra lehibe nge zany. Io zany le loko omen'Andriamanitra antsika io raha mandresitsika amin'izay zavatra zay zany. Ary zavatra vaovao lehibe no omena antsika amin'izay satria rindram-piainana vaovao no omen'Andriamanitra anao ny amin'izay zavatra zay zany. Rindram-piainana lehibe rindram-piainana vaovao no omen'Andriamanitra anao amin'izay vanim-potoana zay satria tsy mitsoy amin'ny zavatra hitanao eto tany no azonao. Fa le any an-danitra no omen'Andriamanitra anao. Dia izay no mahatonga ilay izy hoe resaka hoe le hoe seza fiandrianana ka raha omen'Andriamanitra anao ary niara hipetraka aminy eo amin'ilay seza fiandrianana. Dia izay mahatonga ilay izy hoe vao miditra isika eo amin'ny toko faha-efatra zany dia inona ny zavatra resahany io? Miresaka ny amin'ilay seza fiandrianan'Andriamanitra ny zavatra resahany io. Hoe fitsokafan'ny varavarana an-danitra dia hoe hitako ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana hozy izy.
Andriamanitra zany eo amin'ny seza fiandrianana dia omeko an'izay seza fiandrianana izay ianao eo amin'le tempolin'Andriamanitra any an-danitra zany eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra zany. Dia izay zany ilay izy raha ohatra zany ianao manokatra n'ilay fonao hidiran'Andriamanitra dia Andriamanitra koa zany manokatra ny lanitra hidiranao koa zany amin'izay zavatra izay. Zavatra anankiray nefa dia izao araka ny resantsika teo hoe misy varavarana anankiroa zany io. Andriamanitra zany mandondona aminao. Inona ny zavatra misy mandondona aminao Andriamanitra mba hanokafanao zany ny fonao hidiranao amin'Andriamanitra. Hidiran'Andriamanitra ao aminao. Lafiny anankiray nefany ahoana izy teo? Ho an'izay mandray an'Andriamanitra dia manao ahoana? Zay maharesy dia avelako araka hipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako. Aiza nefa misy ilay seza fiandrianan'Andriamanitra? Any an-danitra no misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary io ilay resantsika hoe amin'ny toko faha 4 dia hoe nosokafana ilay seza fiandrianan'Andriamanitra any an-danitra. Any no misy ilay seza fiandrianan'Andriamanitra. Ka misy varavarana anankiroa zany io varavarana raha resahana eto io zany. Dia ho resantsika kely no mikasika an'izy io. Voalohany zany aloha varavarana eto ambany zany. Inona ilay varavarana eto ambany? Fa ny resantsika kely teo hoe ilay varavaran'ny fotsika zany io. Andriamanitra zany mandondona mba tena hoe hitsofohan'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika. Araka ilay teo amin'ny tononkira zany mandondona verenantsika kely eo amin'ilay tononkirany Solomona toko 5. Dia ahoana izy io? Ny tononkirany Solomona toko 5 aty aorianan'ny Salamo misy azy. Aty aorianan'ny Salamo, aorianan'ny oabolana. Verentsika kely zany zay. Verentsika kely le izy. Tononkirany Solomona toko 5. Dia ahoana izy ilay andinin'ny faharoa izy. Dia izao no teneniny eo amin'ilay andinin'ny faharoa. Natory aho nefa nahatsiaro ihany ny foky. Indray ny feon'ny malalako izay mandondona ka manao hoe voay aho ro havako, ampakariko. Voay aho ry havako, ampakariko. Zany hoe fampakaram-bady zany io. Voay aho ry havako, ampakariko. Ry volo malalako ilay ahy tsy misy kilema. Voay aho, izy zany mandondona. Natory aho nefa nahatsiaro ihany ny foky. Indray ny feon'ny malalako izay mandondona ka manao hoe voay aho ry havako, ampakariko. Raha io zavatra resahana io nefa io fandondona le mandondona ato amin'ny tononkirany Salomona io zany hoe mandondona hoe voay aho. Izy io zany raisitsika zany satria nalaina tamin'ny verbe hébreu zany izy io. Le hoe mandondona frapper. Dia le frapper io nefa rehefa hoe mandondona amin'ny teny hébreu zany dia ny dikany dia hoe dapaka ny dikany. Ka le dapaka zay nefa tsy vitany hoe mandondona kely zany izy. Hoe oh Dieu. Fa ahoana izy? Ny dikan'ilay hoe dapaka dia frapper avec violence. Tena hoe amin'ny alina reny ange misy olona ohatrany hoe enjehany, ohatry hoe misy manenjika any iny olona iny zany. Mba tsy hatratrara an'ilay dalo dia tena todomy mafy mihitsy mba hanokafanao malaky le trano zany, tena avec violence zany. Ohatrany hoe amin'ny herisetra mihitsy ny andondohanan'ilay varavarana zany dia domodomona mafy zay zany le izy. Raha amin'ny teny hébreu zany le hoe frapper na hoe mandondona dia izay ny dikan'ilay hoe dapaka zany dia hoe frapper avec violence, hoe mandondona mafy mihitsy zany, tena hoe mafy, tena hoe mafy. Ohatrany hoe amin'ny herisetra mihitsy zany tena daboana mihitsy le varavarana zany. Ka io zany tsy resaka hoe mandondona moramora zany fa tena Andriamanitra zany mandondona ny fonao. Tena mafy mihitsy ny andondovany fonao mba hidirany ao anatinao. Zay ny mahatonga an'Andriamanitra tena miasa amin'ny fomba tsy takatry ny sainy hamonjena antsika zanak'olombelona. Andriamanitra tena manaitra antsika amin'ny fomba rehetra zany mba hidiran'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika. Fa ny zavatra misy ihany koa nefa dia izao. Ny olona zany rehefa zatra mandahany izay mandondona fandondonan'Andriamanitra zay dia na mafy tahaka n'inona ary io dia tsy hoen'ny intsony io zany. Tsy hoen'ny intsony io. Ohatra anankiray hoe any Ambatondrazaka reny zao dia misy an'ilay resaka ilay hoe fitotom-bary zany satria any ny feno tanimbary mpamokatra vary. Dia rehefa mipetraka ianao akaikin'ireny fitotom-bary reny, trano misy anao zany, dia
tatatata mafy ny fitotombary iny makarentsofiny iny amy voalohany ianao mety tsy mazaka an'iny vandro voalohany de tena mafy izy zany faharoa ohatr'izay ihany tena hoe ohatrany tsy mahita tory fa manomboka any amin'ny ataontsika hoe 5 andro teoriana any ianao zany manomboka zatra am'izay ianao satria efa zatra ianao de efa tena teoriana tsy heninao tsony zay tsy heninao tsony zay ka aoka retsika anokatra ny saitsika anokatra ny fotsika anokatra ny fotsika mba aheno zay antson'Andriamanitra zay le antson'Andriamanitra io mafy io antson'Andriamanitra io mandondon'Andriamanitra ka aoka tsy hanety tadintsika fa rehefa manety tadintsika de tsy ho entsia koa ny farahana io zany ka ny anton'le hoe mandondona mafy zany a de zao hoe tsy sangisangy ty zavatra ty zalahy miankina amin'ny famonjenanao amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy miankina amin'ny mandrakizay anao zany izy io zany hoe tsy zavatra sangisangy zany izy io de zay nefa ny zavatra ohatrany hoe karazana paradoxe eto zany ohatrany hoe zavatra mampanahelo hoe Andriamanitra zay zany Andriamanitra indray zany no miangavy amintsika hoe mba sokafy re le varavaranao Andriamanitra indray no miangavy eto fa tsy mba tsika no miangavy amin'Andriamanitra Andriamanitra zany miangavy amintsika ny zavatra haitsika rehefa ohatra hoe Andriamanitra ilaitsika de zao Andriamanitra o taio zahay meo an'izao Andriamanitra o fa tsy manana ako de misy olona miteny hoe mba mivavara olona mba mivavava tsy mety izy ataonareo zay de ozy le olona namalina na hoe ka nen'Andriamanitra nge rehefa angatahana izy de tsy mba mamaly vavaka eny eo hoe aza mba manompo samitsony raha olona aza mba makany amin'ny dadarabe aza makany amin'ny sikidy aza makany amin'ny omby asy fa tsy mety ange zany fa Andriamanitra ny vavahany de ozy izy namalina na hoe ka ianao nge raha mivavaka amin'Andriamanitra de ela be anao vao mba azo valim-bavaky fa raha mandeha any amin'ny zalahy ianao de any amin'ny sikidy omby asy vetivety ianao de mahazo valim-bavaka ora olona marina tokoa zany mety tena mahazo ianao vetivety ianao fa ahoana izy ny apôstôly Paoly ho an'ireo zay eo amin'Andriamanitra de zao ny tenen'ny apôstôly Paoly fa ny fahoriana zay mahazo anao eto an-tany ozy izy de zao vetivety ihany iny raha ampoarina amin'ny zavatra miandry anao any an-danitra imagineo amin'izany hoe satro-boninahitra lehibe nge nomen'Andriamanitra anao miara-mipetraka amin'ny seza fiandrianana ianao Andriamanitra zany mampianatra antsika anana faharetana zany mampianatra antsika anana faharetana Andriamanitra fa ny akabeazan'ny olona de zao le fahafinaretan'ny nofo vetivety eto no mahamaika azy fahafinaretan'ny nofo vetivety de nao raha manao sorony ianao makany amin'ny plalaody ianao mahazo koa ianao fa ngaza mitondra fiadanana ao anao zany nge ara-nofo fotsiny zay fa reny olona reny nge ny akabeazany makany amin'ny mpanao atsarana rehetrarehetra reny marina fa hoe mahazo vola izy mahazo arena izy fa pahoriny devola nge ny akabeazany reny olona reny apahoriny reny apahoriny reny zay nefa nikatsahan'izao tontolo zao fatratra zay mahatonga ny olona koa tsy na de mandondona ary Andriamanitra zany de manina tsy manokatra le varavarana zany izy nefa Andriamanitra zany esa eo amin'ny varavarana eo foana Andriamanitra miandry ny olona hanokatra mandondona Andriamanitra ohatran'ireny hoe olona ina zany ohatran'ny olona mpangataka reny izy eo amin'ny varavaranao ohatran'ireny olona vahiny reny izy eo amin'ny varavaranao nefa le olona le dodomina zany de manino tsy mamoa ilay varavarana izany zany hoe Andriamanitra mihitsy zany mangataka mba ho invitenao zany ka ny zavatra misy ary de ity rehefa manokatra ny varavarana zany tsika ka mandray an'Andriamanitra tsika tsy nanasan'Andriamanitra fa Andriamanitra no se fait inviter ny fitenenana izy mihitsy zany mangataka mba ho invitenao fa tsy tsika no nanasan'Andriamanitra de raha manaiky zay antson'Andriamanitra zay zany de manokatra ny varavarana ka ny zavatra resahana eto verenantsika vakina leo amin'ny apokalipsy toko 7 andininy 20 apokalipsy toko 7 ny andininy 20 inona ny toyan'le vaky teny eo de zao ny teneniny eo hoe
indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feoko ka mamony varavarana ho an'izay manokatra ny varavarana zany dia ahiditra ao aminy aho ka hiary sakafo aminy ary izy amiko. Eto zany voalohany dia zao hoe raha misy mamoly varavarana ao izy dia hiditra ao aminy aho ary hiary sakafo aminy. Zay zany ny tapany voalohany. Dia misy tapany faharoa izy io ary izy amiko. Fa ilay tapany voalohany aloha no resahantsika manao hoe hiditra ao aminy aho ary hiary sakafo aminy. Voalohany zany aloha ilay fandraisanao an'Andriamanitra dia zao. Tsy hoe miandry an'Andriamanitra dia rehefa tonga Andriamanitra dia makany an-danitra, tsy izay ilay izy. Tsy afaka mandeha makany an-danitra ianao raha tsy eto tany aloha ianao dia mandray an'Andriamanitra zany. Zany hoe Andriamanitra zany ianao mbola eto tany zao mandondona mba hidiran'Andriamanitra ao aminy. Zay ny dikan'le hoe hiditra ao aminy aho ary hiary sakafo aminy. Ampidiro aloha Andriamanitra dia miara misakafo. Zany hoe eto an-tany zany io zavatra io. Le fiarahana misakafo amin'Andriamanitra na hoe fiarahana amin'Andriamanitra zany eto an-tany zany aloha no manomboka zany izy io. Ka le fisokafan'le varavarana zany eto an-tany aloha zany dia miankina amin'iza zany? Miankina amintsika zany aloha le izy, fa tsy miankina amin'Andriamanitra. Soahantsika zany izy io. Soahantsika zany izy io. Ka io antson'Andriamanitra io anokafanao ny varavarana zany dia zao mila mitondra zany izy io fanovantsaina. Mila mitondra zany io fanovam-po. Satria miankina amintsika zany io, vonona ve ianao niova satria ny fandraisanao an'Andriamanitra dia mitondra fanovana zany zay. Mitondra fanovana aran-tsaina izay, fanovana aram-po izay. Nefa io ilay tenenin'i Jesosy ange, inona zavatra tenenin'i Kristy? Tonga ny mazava izy fanaleny olona ny maizina satria ratsy ny asany. Ary tsy mety manatona ny mazava izy. No io asany ratsy io zany dia tsy mety manatona ny mazava izy. Ka fatana angely izy hoe raha manatona n'ity mazava ity nge zany dia tsy maintsy hiova ie. Zany efa mbola tsy te hiala amin'ity zavatra ataoko ity ka tsy maintsy misy zay prise de conscience zay zany hoe vonona ny hiova zany ianao raha manokatra ny varavarana io. Zavatra tsy tenena amintsika dia zao tsy vitantsika amin'ny maha-olombelona zany miova zany. Fa zany fiovana zany Andriamanitra no manatanteraka izany. Fa miankina amin'ny safiditsika io ka raha vonitsika ny andrain'Andriamanitra dia avy aloha mihitsy Andriamanitra ny hanovantsika. Satria izy Andriamanitra hoe hiditra ao aminy aho ary hiary sakafo aminy. Ka rehefa ampidirinao Andriamanitra dia ilay fiainana kristianina zany ho tanterahanao amin'izay hoe fiainanao ara-nofo eto tany zany. Dia safidinao zay zavatra zay. Safidinao zay zavatra zay. Izay zany no ninona? Izay zany no valin'le antson'Andriamanitra izay noraisinao ka nampidirinao tao aminao zany. Zay le fanokafanao le varavarana zany zay. Hoe safidiko ity mivelona amin'izay amin'ny fiainana kristianina araka an'Andriamanitra, araka ny teniny satria nampandrosoanao Andriamanitra, navelanao izy hanova ny fiainanao. Ny zavatra misy anefa dia zao, Laodikia no resahantsika eto. I Laodikia dia manao ahoana? Mandany io antson'Andriamanitra io izy. Satria izy mihevitena. Raha mbola mijanona zany ilay anarana hoe Laodikia ianao, dia Laodikia dia dikan'ny hevitra hoe Laodikia dia zao hoe marina. Dikan'ny Laodikia dia hoe fitsarana, vahoaka ny fitsarana. Io fiheverany tena milaza azy manana ny marina io hoe manan-karena fa niary fananana be ka tsy manan-java mahoro izy. Dia io antson'Andriamanitra io zany na mandondona ary izy dia zao manao ahoana? Il n'en ressent pas le besoin ho ny fitenenana. Izy zany mieritreritra hoe za nge tsy mila fanampiana zany, za mahavita tena ahy. Dia miandry eo Andriamanitra mandondona. Fa raha manetry tena zany Laodikia hoe mahantra ahako dia manokatra ny varavarana, sokafanao Jesosy ampidirinao, hanovanao. Zay zany le varavarana hita ao tany zay. Zay le tapany voalohany amin'ilay teny teo araka ilay tenitsika eo. Raha misy ozy izy maninona? Mihaino ny feko ka mamony varavarana dia hiditra ao aminy eo ka hiary sakafo aminy. Ny tapany faharoa indray dia ity. Ahoana ozy izy? Raha misy mamony varavarana izy ka hiditra ao aminy eo ka hiary misakafo aminy, ary izy amiko ozy izy. Tapany voalohany zany dia hoe manokatra ny varavarana ianao dia miara misakafo aminy. Tapany faharoa dia zao manao hoe
ary izy amiko. Zavany hoe zavatra anankiroa zany reo. Ary izy amiko. Le izy amiko zany de zao, io zany le fanomezan'Andriamanitra, ny famelan-keloka avy any ambony zany, avy any an-danitra zany, satria zay zany le varavarana anankiroa. Ny varavarana anankiray de eto tany, ny fotsika no manokatra le izy. Ny varavarana anankiray de any an-danitra. Andriamanitra no manokatra an'io. Omen'Andriamanitra anao zany ninona? Ny pardon, ny famelan-keloka. Omen'Andriamanitra anao ihany koa ny royaume, ny fanjakana. Io le trône nyresantsika teo, le seza fiandrian'Andriamanitra. Sokatra ny varavarana de hitako ny seza fiandrianana. Fanomezan'Andriamanitra anao ny famelan-keloka sy ny famindram-po. Fanomezan'Andriamanitra anao ny fanjakany mihitsy no omeny anao. Omeny anao zay. Ka Andriamanitra ihany no afaka manokatra an'io, fa io tsy azonao robaina, tsy azonao forcena. Za andeha ho any tsy tafitsiditra any ianao. Fa ny afahanao mandeha any, voalohany aloha de ny fanokafanao ny fonao. Rehefa misokatra ny fonao de sokafan'Andriamanitra koa ny azy ny lanitra zany, hanomezanao hanomezan'Andriamanitra anao ny andin'ny lanitra, ny famindram-pony sy ny famelan-keloka, ary hanomezany anao ny seza fiandrianana, hiara-petraka amin'ny zanak'ondry ianao amin'ny seza fiandrianana araka le teny teo. Ka rehefa mandray an' Jesosy zany ianao de inona ny zavatra mitranga? Mianka avy amin'le fanomezana avy any ambony. Rehefa raisinao zany Jesosy ao aminao, de inona ny efa tanteraka ao aminao sady amin'izay vanim-potoana zay. Luka 7:20 jerentsika. Luka 7:20. Raha isika ao amin'ny Luka 7:20. De zao no zaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Luka 7:20 de ny 9:20 sy ny 1:20. Ary Jesosy no nanontanian'ny fariseo izay andro evian'ny fanjakan'Andriamanitra, resaka fanjakan'Andriamanitra no resahany. Ary Jesosy no nanontanian'ny fariseo izay andro evian'ny fanjakan'Andriamanitra de namaly azy io: tsy misehoseho ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona tsy hanao hoe indro aty na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ny olona zany miteny manao hoe izay nanontanian'ny fariseo ny amin'izay andro evian'ny fanjakan'Andriamanitra. De Jesosy ny teny tsy misehoseho ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Eo le ino moa le hoe tsy misehoseho? Satria nge zay mihitsy ny angatan'Andriamanitra amintsika le finoana finoana. Ka ho an'ny olona ranofo zany de zao, izy tsy mino raha tsy ny zavatra izay hitany ihany ny inony. Fa ho an'ireo izay vonona andrain'Andriamanitra amin'ny finoana no andraisan'Andriamanitra, zay aloha tsy misehoseho ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ahoana izy teo? Fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Zany hoe rehefa mandray an'i Kristy zany ianao, de efa tonga ao aminao ny fanjakan'Andriamanitra. Efa ao anatinao na de mbola mitsika amin'izao eto zao zany. Rehefa mandray an'i Kristy ianao de efa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra. Zay mahatonga le izy hoe hiditra ao aminy aho, ary hisakafo aminy, ary izy amiko izy. Zany hoe le araka le fiteneniny hoe hiditra ao aminy aho ary misakafo aminy zany, zany hoe le banquet zany na le fanasana amin'le fampakaram-badiny zanak'ondry zany, le hoavy rehefa hoavy Jesosy amin'irao ny lanitra. Satria efa tonga ao amintsika amin'izao fotoana izao le fanjakan'Andriamanitra, de efa manomboka zany tsika miara misakafo amin'Andriamanitra, efa manomboka miditra amin'ny fanasana io zany tsika amin'izao fotoana zao zany. Satria Andriamanitra efa miditra ao amintsika Andriamanitra. Ka raha ny sakafo antsika amin'izao fotoana izao zany raha oharina amin'le fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry amin'ny fiavian'i Kristy, de zao hors d'œuvre zany no antsika zany zao, fa mihinana hors d'œuvre zany tsika. Rehefa tonga zany le fanasana inona misy karazana sakafo, misy ny entrée, misy ny plat de résistance. Amin'ny voalohany ary mbola mety misy amizy gueule kely ny fitenenana tsakitsaky kely, de misy ny entrée zany. Amin'iny tsakitsaky iny misy ny apéro kely, ny apéritif. De miditra ny hors d'œuvre, ny entrée, miditra ny plat de résistance, miditra ny dessert rehefa avy eo. Ka le fitsofoan'Andriamanitra zany ao anatintsika zany, satria Andriamanitra no midina ao amintsika zany, de efa migotehany zany sady zany tsika. Efa mihinana hors d'œuvre zany tsika, efa miditra amin'izany fanasan'Andriamanitra zany tsika. Ka zay finanantsika n'izay
entré zay zany zay a maninona mitondra atsika ho any am'le plat de résistance zay zavatra zay mitondra atsika any am plat de résistance zay am'le tena fanasana lehibe zao zany tsika de efa migoteny zany fanjakan'andriamanitra zany zao ka izao fiarahantsika amin'andriamanitra zao tsy hitatsika maso andriamanitra fefa iainantsika milofotsika ny fiarahantsika amin'andriamanitra sy ny finoanan'andriamanitra ary tsapatsika zay rehefa mino an'andriamanitra tsika tena enontsika mihitsy hoe tena hafa zany miaraka amin'andriamanitra zany fa izay fahatsapatsika zay nefany herin'ny fanahy no tsapatsika an'izay fa amin'ny fotoana zay aviany Kristiny amin'irao ny lanitra amin'le fampakaram-badiny zanak'ondry amin'le fanasana zany de tena ho hitantsika mivantana amin'izay le mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo koa amin'ny fotoana io zany tena ho hitantsika réel mihitsy azontsika tsapaina tanana zany ty le mpanjaka ny mpanjaka ty le tompony tompo le fifaliana zany tena d'autant plus tena avo ny lanitra ka tsy takatro de zay mahatonga le teny eo am'le toko 7 andininy 20 hoe rehefa le tapany voalohany manao hoe raha misy miain'ny feo koa izy ka mamono varavarana ozy izy de hiditra ao aminy aho ariary sakafo aminy zay zany le totany le fitsofoan'le fanjakan'andriamanitra ao aminao fa ny tapany faharoa manao hoe ary izy amiko le izy amiko zany de hoe rehefa tonga le fotoana le fampakaram-badany zanak'ondry de zao am'izay izy tena ifakahita amin'ny mivantana zany ianao am'izay fotoana zay am'izay anao tena atsapa le tena hoe ty le tena fanjakan'andriamanitra le tena efa omen'andriamanitra le plat de résistance zany no raisinao am'izay fotoana zay am'le fampakaram-bady ny zanak'ondry am'izay fotoana zay tsika hipetraka eo amin'ny latabatry ny mpanjaka hiaraka isakafo aminy zay zany mikasika aniny ka ilay voalohany araka le resantsika teo le hoe ny varavarana zany voalohany de zao hoe eto tany amin'ny fotsika le faharoa le varavarana any an-danitra ka rehefa ka ny zavatra misy amin'io de zao hoe rehefa ho avy Kristy am'rao ny lanitra de andray atsika izy de maninona hiaraka amintsika hiary sakafo amintsika satria izy indray no manasa atsika am'izay fotoana zay zany izy no manasa atsika zao izy no mangataka ho asaitsika zany fa am'izay fotoana zay andriamanitra mihitsy no manasa atsika eo amin'ny latabatry ny mpanjaka zany am'izay vanim-potoana zay de io le resantsika amin'ny fiavian'i Kristy fanondroana ka zao ny zavatra tianambara amintsika zany de zao hoe plus zany tsika miara-miaina amin'andriamanitra am'izao vanim-potoana iainantsika zao ho mivelona araka an'andriamanitra plus zany akaiky io fanasana ny fampakaram-bady amin'ny zanak'ondry io fanasanatsika io zay ho ataon'andriamanitra ho atsika amin'ny fampakaram-bady amin'ny zanak'ondry de manasa antsika rehetra zany mba hanokatra ny fotsika fa raha tsy misokatra io fotsika hidiran'andriamanitra tsy hisokatra koa le varavaran'ny lanitra hidirantsika zany hipetrahantsika amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra tsy voy varavaran'ny lanitra io ho amin'ny fanasana atsika amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry de ny tenin'andriamanitra de mazava ahoana ny amarana an'le teny ato ao amin'ny apokalipsy toko 7 apokalipsy toko 7 fa isika kely ny zavatra resahana io zany apokalipsy toko 7 de ny andininy fa 2:20 de ahoana ozy izy inaran'i Jesosy izay manatsofina aoka izy iaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana izay manatsofina aoka izy iaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana de zay foana le izy tsy ny olona rehetra no manantsofina fa zay mahay miaino zany teny zany daoka izy iaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana ny fanahy no miteniny zany amin'ny fiangonana tsy zany no miteniny zany mpitondra hafatra ihany zay ny hafatra hoentin'ny Kristy atsika mikasika ny fiangonana Laodikea isaorana ny tompo lehibe tapitra zany ny lesona Laodikea iny metsika voninahitra ny tompo tapitra ny tantaran'ny fiangonana fa hiditra kosa sika ny amin'ny parallelisme zany na ny fifandrifina amin'ny fiangonana Laodikea
dia ny tombo-kase fahafito zany. Hiditra amin'ny tombo-kase fahafito zany tsika, inona indray ary ny resahan'ity tombo-kase fahafito ity. Ny namaranantsika ny lesona teo dia zao hoe inona ny zavatra nyresahantsika teo. Ny zavatra nyresahantsika namaranana ny lesona teo averiko tsara le izy. Hoe raha misy zany manaiky anokatra ny varavarany idiran'ny Kristy ao anatiny, dia Andriamanitra anokatra ihany koa ny varavaran'ny lanitra, androtrahany ny andon'ny lanitra zany, androtrahany famelan-keloka sy famindram-poany iny olona iny, ary hanomezany azy ny fanjakany. Dia le varavarana faharoa nefa rehefa manokatra le varavarany fonao ety ambany ianao dia sokafan'Andriamanitra zay varavarany lanitra zay, androtrahany an'izay andon'ny lanitra zay. Kanefa tsy izay ihany no omeny anao zay famindram-po zay, fa omeny anao le fanjakana ny an-danitra. Dia io fanjakana io asainy ianao amin'le iny, le fampakaram-badiny zanak'ondry zao no asainy ianao amin'io. Ho avy zany io fotoana ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Ny zavatra lehibe nefa dia ty, inona ny zavatra resahana atao amin'le tombo-kase fahafito. Ny zavatra resahana zany amin'ity tombo-kase fahafito ity dia miresaka indrindra izay fanasana amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry izay. Zay ny zavatra ho resahana eto zany. Jery ary sika le tombo-kase fahafito, inona ny zavatra resahana io. Le tombo-kase fahafito io zany any amin'ny toko fahavalo no misy anazy io. Toko fahavalo ny andininy voalohany. Dia inona no zavatra resahana io. Apokalipsy toko fahavalo andininy voalohany. Dia ao nosy izy eto. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahafito dia nangina tokony ho atsasakora ny tany an-danitra. Zay fotsiny zany le teny. Zay fotsiny le teny. Tsisy resaka hafa zany. Satria efa miditra amin'ny andininy faharotsika dia efa miresaka ny trompetra indray ny lesona io zany. Fa io andininy voalohany io fotsiny zany no miresaka an'ilay tombo-kase fahafito. Inona ary ny tiany ambara amin'io. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahafito dia nangina tokony ho atsasakora ny tany an-danitra. Ary rehefa jerena zany, satria rehefa mijery tsika ny amin'ny ireo tombo-kase fito zany, hatrany amin'ny tombo-kase voalohany ka hatrany amin'ny tombo-kase fahaenina, dia jaune zany hitantsika foana ao anatin'le vision na ao anatin'le fahitana. Inona zavatra tenen'ny jaune? Jereo ny zavatra tenen'ny jaune dia hoe nijery aho, nahita aho, nahare aho. Ny amin'le fahitana zay naseho anazy zany, nahita, nandre aho, nijery aho. Fa ato amin'ity tombo-kase fahafito dia tonga dia inona ny zavatra resahana eto. Tsisy resaka hoe nahita jaune, na naheno jaune, na nijery jaune. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahafito dia nangina tokony atsasakora ny tany an-danitra. Tsisy participation ny jaune zany eto. Any amin'ny tombo-kase enina dia nasena nahitan'izay jaune. Fa tonga dia nolazaina le izy eto. Rehefa novahana ny tombo-kase fahafito dia naninona izy izy? Dia nangina tokony atsasakora ny tany an-danitra. Nangina tokony atsasakora ny tany an-danitra. Dia aiza indray zany ny zavatra resahana eto. Tsy miresaka ny eto an-tany eto. Tany amin'ny tombo-kase enina dia miresaka ny eto an-tany ny resahana teo. Inona daholo ny zavatra hitantsika zavatra resahana teto an-tany resahana teo? Ny resaka ny amin'le conquérant pacifique. Inona moa le conquérant pacifique ny amin'le tombo-kase voalohany? Tombo-kase voalohany izy miresaka any le fanjanahana zany, le hoe conquête-ny kristianisme zany, amin'le fitorianan'ny filazantsara, fampivelarana zany ny fitorianan'ny filazantsara, ny fanjakana nanerana ny vazatany. Ny asan'ny apôstôly io zany, le hoe amin'ny alalan'ny peniny itondrany ny filazantsara zany, tao anatin'ny fiadanana no itondrany an'izay filazantsara zay, fa tsy hoe tamin'ny ady izy no andeha nitondra zay. Zany hoe nanjanaka zany izy amin'ny alalan'ny fiadanana, fa tsy amin'ny alalan'ny epée na amin'ny alalan'ny sabatra no nanjanahany ara-pivavahana zany ny amin'le fahamarinan'ny soratra masina. Inona ihany koa zavatra hitantsika tamin'ny tombo-kase faharoa? Zavatra hitantsika tamin'ny tombo-kase faharoa dia zao hoe teo le famononan'ny kristianina tamin'ny fanenjena ara-pivavahana, io le hoe fampahoriana afoloana zany zay nahazon'ny kristianina. Dia nisy raha mandrika nomena sabatra izy analan'ny fiadanana amin'ny tany.
ifaminon'ny olona ozy izy. Ny zavatra hitantsika indray ihany koa tao amin'ny tombo-kase fahatelo dia nyresaka tsika ny amin'ny resaka hoe famine spirituel na hoe tsy fisikanina zany, tsy fisiana sakafo. Eo le hoe nahantra ny fiangonana ara-tsakafo satria ny esorona taminy zany zay sakafo izay. Dia ino hoe sakafo ndresahana io le tenin'Andriamanitra io ny esorona tamin'ny fiangonana io. Le hoe vety ny vary tritika io izy, vety ny vary ordea. Ny esorona zany io sakafo io tao amin'ny fiangonana. Fa le famindrampon'Andriamanitra kosa no mbola niatra tamin'le fiangonana, mbola teo zany le famindrampon'Andriamanitra tamin'le fiangonana. Inona ihany koa ny zavatra hitantsika taorianan'izay teo amin'ny tombo-kase fahaefatra ny zavatra hitantsika dia zao tsy ny jentilisa intsony ny nonamono ny kristianina, fa lasa inona indray? Lasa nitsangana ho institution ny kristianisme zany, dia ireo indray nonaninona no nanenjika sy nampahory ho an'ireo zay nanohatra zany ny fotom-pampianarany izay tsy araka ny soratra masina. Dia ireo no lasa namono tamin'ny sabatra izy, namono tamin'ny bibidia izy, famonoana ny kristianina zany tamin'izany vanim-potoana zany. Dia inona ihany koa hitantsika tamin'ny tombo-kase fahadimy, zavatra hitantsika tao anatin'ny tombo-kase fahadimy dia niresaka izy ny amin'ny ireo fitarainan'ny olona masina zay napahoriana noho ny tenin'Andriamanitra, zay novonoana noho ny tenin'Andriamanitra, le raha n'le vahoakan'Andriamanitra teo ambanin'ny alitara novonoana noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra ka nanao hoe miala sasatra kely aloha nareo, mandra-pafeny nisan'ireo namanareo zay hovonoana tahaka anareo ihany koa izy. Zany hoe nasena niala sasatra zany reo. Inona ihany koa ny zavatra hitantsika? Zavatra hita nefa tao anatin'izay dia zao hoe ho avy ny fotoana zay hamalian'Andriamanitra an'ireo olona zay namono anareo reo. Dia hitantsika tao amin'ny tombo-kase fahaenina fa tonga le fahamaliana tao amin'ny tombo-kase fahaenina. Le fahamaliana hitantsika tonga tao amin'ny tombo-kase fahaenina satria inona ny zavatra nitranga tao? Ny herin'ny lanitra nozongozonina, nisy horohorontany mafy, ny kintana niraraka tamin'ny tany, ny nosy ny esorona tamin'ny toerany sy ny tendrombohitra, ary ireo mpanjaka, ireo mahery, ireo mpanan-karena, ny mahantra, na ny avorazana ny ivarazana dia niafina tao ambany tendrombohitra manao hoe afeno izahay eo anatrehan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana fa tonga ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Tonga ny fahatezeran'ny zanak'ondry izy sy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Ny zavatra hitantsika eto zany dia zao. Inona ny zavatra hitantsika eto? Zavatra hitantsika eto nefa dia zao miresaka tsika ny amin'ilay hoe fahanginana sasakora ny any an-danitra. Io fahanginana sasakora io zany dia miresaka zany izy io ny amin'ny fiavian'i Kristy zany izy io. Miala any an-danitra maka aty an-tany hamonjy ny olom-boafidy. Iny zany ny fialan'le mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry zany midina zany izy. Andeha haka ny olom-boafidy. Ho resahantsika kely eo zay satria raha mijery ny vaky teny etsika inona moa no tiany ho tenenina amin'izany zany? Inona ny ifandraisan'izany amin'izany? Ka ho resahantsika kely mikasika an'izay zavatra zay zany. Resahantsika eo zany mikasika an'izay zavatra zay. Raha hitantsika ihany koa dia zao hoe raha nijery tombo-kase enina antsika dia nazava nisy texte tsara nazava zany tao amin'ireo lesonareo. Ato nefa tsika tao amin'ity tombo-kase fahafito dia tena fo kely mihitsy le vaky teny zany. Tena fo kely mihitsy le vaky teny. Inona ary ny zavatra mitranga zany? Zavatra resahana eto dia hoe nangina asasakora ny tany an-danitra. Ahoana izy izy averintsika tsara le vaky teny. Toko fahavalo andininy voalohany. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahafito dia nangina tokony ho atsasakora ny tany an-danitra. Nangina tokony ho atsasakora ny tany an-danitra. Tsy hitanao zany zay anazavana io satria nahoana? Amin'ny teny frantsay ny fomba ilazana anazy dia hoe indescriptible. Tsy azonao, tsy hitanao zay fomba hoe ahoana ny ilazana an'izany nangina atsasakora ny tany an-danitra. Tsy afaka ho hazavainao zany hoe
amin'ny alalan'ny sary sikotra hoe ahoana ny fomba anazavana an'izany, amin'ny alalan'ny mozika ahoana ny fomba anaovana an'izany. Tsy azonao traduisena zany zay zavatra zay. Ary indrindra zany izay le silence izay na hoe fahanginana zay, izay mihitsy no manazava le inexprimable hoy ny fitenenana. Manazava le zavatra tsy azo azavaina zany. Ary zay nefa le maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe mangina ianao enatren'Andriamanitra. Io fahanginana io zany dia zao, io no miantso, io no mitondra zany le fiavian'Andriamanitra. Dia le fiavian'Andriamanitra io le fieverenan'i Kristy fanondroany eny amin'ny rahaololanitra amin'ny faharandro zany. Io ihany koa zany ny antsoina hoe fitsarana zany, hoe tonga le fitsarana zany. Ka raha vao miresaka tsika hoe Laodikia, inona ny zavatra hitantsika eo amin'ny Laodikia? Peuple du jugement na vahoaka ny fitsarana. Tonga zany le izy, tonga ny zanak'ondry. Dia jerentsika kely aty amin'izay Zefania ty izy miteny an'izay, satria io le resahantsika teo hoe le fahanginana zany manambara le fiavian'Andriamanitra, manambara koa le fisehoan'Andriamanitra. Ary efa firesaka mihitsy izy aty amin'ny Baiboly raha vao miresaka ny hoe silence, dia hoe silence devant l'Éternel, mangina eo anatrehan'i Jehova. Jerentsika aty amin'ny Zefania toko voalohany, testamenta taloha zany tsika, ary inan'ny Abakoka no misy anazy io zany dia vakintsika ny 7 sy ny 9. Dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mangina eo anatrehan'ny Tompo, fa efa atomotra ny andron'i Jehova, fa Jehova efa niomana hamono zavatra tao fanatitra, ka efa nanamasina ny olona nasainy. Inona ny zavatra resahantsika teo? Ny resaka angentsika resaka fampakaram-bady. Zay ny zavatra ny resahantsika teo. Eto nefa izy zavatra tena mangina eo anatrehan'i Jehova Tompo, fa efa atomotra ny andron'i Jehova, fa Jehova efa niomana hamono zavatra tao fanatitra, ka efa nanamasina ny olona nasainy. Fa raha mby amin'ny andro aminoan'i Jehova zavatra tao fanatitra dia hovaliako ny lehibe sy ny zanak'Andriana mba amin'izay rehetra mitafy ny fitafian'ny firenena hafa. Misy fahamaliana zany hoe miaraka amin'i Jehova. Mangina izy eo anatrehan'i Jehova Tompo. Mangina eo anatrehan'i Jehova Tompo. Ary efa niteny koa izy, efa nanamasina ny olona nasaina izy. Dia nitohizany ihany koa izy. Ary raha mby amin'ny andro aminoan'i Jehova zavatra tao fanatitra hozy izy, dia hovaliako ny lehibe sy ny zanak'Andriana mba amin'izay rehetra mitafy ny fitafian'ny firenena hafa. Misy zany ny atao hoe fitafiana tsy izy. Io ny resahantsika lava tetiko io. Misy zany hoe mitafy fitafian'ny firenena hafa izany. Amin'ny fotoana izay andraisana ny fampakaram-bady amin'ny zanak'ondry dia zao fitafiana fotsiny omenantsika. Andraisantsika ny fanasana io. Fitafiana omen'Andriamanitra io. Ny zavatra misy anefa eto dia zao hoe ho an'ireo izay manao fitafiana hafa dia ho valian'i Jehova izy ireo amin'izany vanim-potoana izany. Zay foana ny fahatenenana tadidio tsara. Tandremo io fitafiana io, ndreo maloto, ndreo mandeha mitanjaka ianao ka hita ny fahamenaranao. Tandremo io. Resahantsika tato amin'ny Laodikia zany. Inona koa ny zavatra resahana eo amin'ny Zakaria toko 4. Ny amin'ny Zakaria indray tsika zany. Ny amin'ny Zakaria indray tsika. Zakaria toko 4 ny 3:10. Aorianan'ny Zefania ihany misy anazy dia lavitra eo zany. 3:10 dia ahoana ozy izy? Vakiako kely izy amin'ny dika teny frantsay mantsy misy an'ilay izy dia zao ny tenen'ny atony na amin'ilay anao 3:10 misy an'ilay izy. Tsy manina vakiako amin'ny teny frantsay dia tsika mba mijery azy miadana eo. Dia zao ny teneny: que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Ahoana ozy izy? Aoka ny nofo rehetra ozy izy angina eo anatrehan'i Jehova. Aoka ny nofo rehetra angina eo anatrehan'i Jehova, fa ny fo tao amin'ny fitoerana masina izy ozy izy.
fa ny foto amin'ny fitorana masina izy dia inona nefa ny zavatra resahantsika eto zany le fiavian'Andriamanitra zany dia zao fahanginana aoka ny nofo rehetra hangina ozy izy eo anatrehan'i Jehova fa ny foto amin'ny fitoerana masina izy niala tao amin'ny toerana nisy azy tany an-danitra zany Andriamanitra idina ety tany fahanginana zany ny zavatra misy io zay ny zavatra resahana nangina tokony ho tsasakora ny tany an-danitra miresaka zany le fiavian'Andriamanitra midina ety tany zany ka inona ry fahanginana tsasakora io zany inona fahanginana tsasakora io ato amin'ny soratra masina dia miresaka be deaibe tsika ny amin'ny resaka hoe fotoana zany misy eo ny resaka hoe 3 andro sy tapany misy miteny hoe 3 taona sy tapany misy miteny hoe 1290 jours no 790 andro misy eo resaka hoe 320 andro misy fotoana be deaibe zany ato resahan'ny soratra masina ary ny langage prophétique zany na ny fanisana ara-paminaniana dia zao hoe misy io fanisana ara-paminaniana io atao anatin'ny soratra masina efa nianarantsika izy io tany amintsika nanomboka ny anatra ny kody ny resaka hoe ny ray andro arabaky teny dia manome herintaona ara-paminaniana ny ray andro arabaky teny dia manome herintaona ara-paminaniana fandraisitsika telo zany fa iverenantsika kely le izy aty amin'ny nomery aty izy nomery toko 720 nomery toko 720 afa-tsika mahita le izy zany nomery toko 720 dia vakitsika ny andininy 730 nomery toko 720 ny andininy 730 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy araka nisan'ny andro 70 izay nisafonareo ny tany ka ny andro iray hosoloanareo taona iray no hitondranareo ny helokareo 70 taona ka dia ho fantatrareo ny hahafoizako anareo rehefa nisafitany ny zanak'Israely 70 andro tany amin'ny tany Kanana dia hoy izy Andriamanitra hoe araka nisan'ny andro 70 izay nisafonareo ny tany ka ny andro iray hosoloana taona iray ny andro iray hosoloana taona iray amin'izay andro 70 nisafona tany zay ka dia andro iray hosoloana taona iray no hitondranareo ny helokareo 70 taona ka dia ho fantatrareo ny fahafoizako anareo zany hoe le 70 andro zany eto lasa ny soloana iny satria hoe andro iray soloana taona iray lasa 70 taona zany aty ihany koa izy aty amin'ny Ezekela toko 4 jerentsika kely Ezekela toko 4 zany zavatra resahany io Ezekela toko 4 Ezekela toko 4 ny andininy 4 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy ary ataovy ambany mandry ny ilanao ankavia ka ataovy eo amin'ny fahotany taranak'Israely koa araka nisan'ny andro andrinao toy izany no hitondranao ny helony fa izao dia manao fetrandro ho anao mitovy amin'ny taonan'ny helony dia 70 amin'ny 300 andro ka hoentinao ny heloky ny taranak'Israely ary efa tapitra reo dia ataovy ambany mandry koa ny ilanao ankavanana ka ataovy ka aoka hitondra ny heloky ny taranak' Joda 70 andro ianao na indray andro no ataoko solon'ny herintaona ho anao indray andro no ataoko ho solon'ny herintaona ho anao io zany le fanisana ara-paminaniana ao anatin'ny soratra masina izy an'io ary ampiasaina zany izy io ray andro arabaky teny manome herintaona ara-paminaniana izany ka angamba aloha ajantsika eo ny lesona amin'ity an'io ty ho toizantsika amin'iny lesona manaraka satria manjary lasa lava be indray le izy dia lasa mona aminaintsika eo zany namaranantsika ny resaka iresaka zany tsika mikasika an'ilay hoe inona moa ny dikan'ilay hoe fahanginana tsasakora zany tany an-danitra amin'ilay hoe fiavian'Andriamanitra midina ety tany zany dia ho resahantsika kely mikasika an'izy io amin'ny lesona manaraka hiara hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io ny nafahanay niara-nianatra sy nandinika indray ny teninao tamin'ny teny ity. Ary dia misaotra anao izay ray satria vita somatsara ny lesona mikasika ny lodikita amin'ny teny ity. Ary efa tafitsofoka ihany koa izay ny amin'ny fifandrifiana ny amin'ny
fiangonana Laodikia. Eny Andriamanitro zay rehetra nomenao anay tamin'ny teny ity dia aoka ry ny fanahinao mampitoetra izany ao anatinay sy eo am-ponay. Ary ny amin'ny lesona manaraka Andriamanitro dia aoka ianao ihany koa mbola hiasa amin'ny fahafenoana aminay tanteraka ny sitraponao. Manamasinanay ireny amin'ny teninao raha ny teninao ny fahamarinana. Dia eo ampelantananao raha ny metrahanay ny fiainanay rehetra ka aoka raha mba tsy hisy arombaka izay eo ampelantananao. Dia raina sy ankalazaina ny anaranao raha eo sanatra iavy ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Amen. Metsika voninahitra ny tompo. Halleluia, halleluia. Sorantsika amin'ny tompo indray izay lesona vita tamin'ity an'ity. Manao fotoantsika amin'ny manaraka indray. Bye bye daholo.